Miarahaba atsika mpanaraky ny pejy rehetra. Videoko androany zany a dia hafatsy mandeha aminao Zokobe Siteny, Andriamatoa Président Assemblée Nationale. Ho abokainao avao zoko ny farany. Eka mety fa abokainao mihitsy ny ngamba. Satria matetiky miteny eto aho, matetiky miteny anao aho, na taloha tagny. Ny olo tia tegna zany, ny olo tohana tegna, satria zaho de anisany nanohana anao, na de tsy nihitanao aza zay tamin'ny filatsahanao fifidianana reny. Nataoko tamin'ny videoko tao ofisialy ny fanohanako anao tamin'ireny. Ngolo zany lafa tohagnanao sy tianao, de teneninao ahitsinao, na de zanjy aza tegna, lafa hita misy raha tsy mety. Zay gny olo tia tegna sy gny olo tohagna tegna. Fa tsy hanao bravo foana na ino ataony, ohatrany nataony fitondrany teo aloha, ny raha tsika nahita, fa bravo foana nanaovan'ny manodidina anazy rehetra tao, na fandeha hirotsaka andavaka azy de igny ny afarany igny, i raha tsika nahita iaby teo. Ka ipolo ndray ko Zokobe hiresaky, hiteny. Ka ilako tsy mialoha eto, ary zao angamba inoako tsy de miteniteny fahatany loatsy koa fa amy raha tokony manandrify marina ro raha teneniko. Mahakasiky ny fifamelana, fihavanana zay nataonareo sy Andriamatoa Tinoka Roberto. Ny fihavanana tsy ratsy, ny fifamelana tsy ratsy, indrindra samy tana raiky. Bravo be. Nefa kosa de zao, tegna zany fa tsy hita tegna hatao an'ireo compte fako eto amin'ny Facebook, manaparitaka vaovao tsy marina, hoentina anaratsina ny fitondrana misy amizao, zay fitondrana ianareo no mitondra eo amizao, zay mampiteraka polemika be ety Tambazotra serasera. Fa tsy hita nanaovan'ireo mpiandri-kendry toina na mpanao politika na nitoko politika miandri-kendry toina misy zavatra mivoaka hanaovana polemika ety amin'ny Tambazotra serasera. Efa tsy hita nanaovana anazy io. Zao nefa de nareo ao amin'ny fitondrana mihitsiny koa no micrie zavatra hampisy polemika be ety amin'ny Tambazotra serasera. De somary gaga za sady hoe mba ahoana ary ny fomba fisaina tsika amin'izy io. Sa tsy ampy ve reo ataony compte fako sy mpiandri-kendry toina mampiteraka polemika be ety amin'ny Tambazotra serasera, fa nareo amin'ny fitondrana ao mihitsiny koa mila manampy an'ilay izy. Tsy haiko Zokobe hoe mba nandalina kely ve anao alohan'ny piblian'io fihavananareo sy fifamelanareo, hoe inona koa ny impact an'tika any amin'ny Tambazotra serasera. Haitsika tsara fa isika malagasy de tsy mahay manavaka ny atao hoe politika, fiarahamonina, ny vie privé. Tsy haitsika malagasy manavaka an'io fa afangarotsika votaka daholy io zavatra io. Tsy haiko hoe nandalina kely ve anao Zokobe Siteny alohan'ny piblianao an'io zavatra io. Tsy nety ve raha ohatra hoe vita tany fihavananareo famelanareo de nijanona ho anareo samy rery tany la izy. Eto amin'ny Facebook tsy santany velively hoe mbola miady ve Andriamatoa Siteny sy Andriamatoa Tinoka Roberto, tsy santany zany amin'ny Facebook. Fa de navoaka anao le izy hampisy polemika be ety amin'ny Tambazotra serasera. De mazava ho azy tsy mba ivereny jereo ny amin'ny commentaire rehetrarehetra ao amin'io publicationao, de ho hitanao le conséquencen'le izy sy ny version ny kamaroan'ny version zay ataon'ny kamaroan'ny olonao.
tokony tazonareo anareo tany le izy zokobea. Tokony tazonareo anareo tany le fiavana sy famelana, tsy nisy problema, tsy nisy olana. Ary tsy de mihitako hoe inona moa ny antony tokony hamoanany zany ety amin'ny tambazotra serasera. Resaka azo lazaina resaka vie privé zany raha ohatra hoe resaka famelana sy fihavanana zany. Fa raha resaka politika anatin'ny politika zany de any amin'ny ohatra hoe ataotsika any amin'ny concertation nationale no mety hisiany zany famelana ara-politika zany. Nefa de faritanao amin'ny publication anao tsisy resaka politika eto ka zay tsy mampisy resaka politika zay mihitsy ny tokony tsy nipublienao an'le izy. Raha olo-tsotra koa nefa nao de tsy naninona le izy fa ianao ao anatin'ny fitondrana manana andraikitra lehibe ao anatin'ny fitondrana de hafa ny andraisan'le Gasy azy. Jereo ny commentaire ao jereo ny commentaire an'izany zavatra zany. Ka miteny foana zany raha vanitika hoe raha vao misy zavatra tokony ahitsy sy arenina, miteny tsy sasatra miteny, tsy maninona halanareo zaho fa tsy sasatra miteny manitry zaho fitiavany nefa zany zavatra zany. Mahalasa eritreritra ihany sady mahamenatra no mila tokony arenina aingana, mila tokony jereny mpitondra fanjakana nareo ao amin'ny fitondrana rehetra. Raha ny tatitra azoko zany tsy am'le fomba fiasan'le fitondrana nasiko resaka eto fa ny zava-misy ao anatin'ny fitondrana amizao no tiako resaina. Satria zany raha ny tatitra azoko de sakoroka be na NIHAVANA na any amreo bureau ny ministera tsirairay avy. Sakoroka be amin'inona? Amin'ny fahatongavan'ny olona hitady toerana, hitady seza, mametraka CV sy ny tariny. Zany ny tatitra azoko atiky zava-misy ary azo inona za aloha tonga de mino raha ny zava-misy hita ety amin'ny tambazotra serasera. Ka eo zany mba te hanolotra hevitra aminareo mpitondra za eto, na nareo any NIHAVANA na nareo any amin'ny ministera rehetra. Satria tsy vita nefa reo compte fako manely vaovao tsy marina, tsy vitan'ireo olona miandry-kendry tohina, de fanakorotana fikorotanana zany no hita isan'andro eto amin'ny tambazotra serasera. Ny zava-misy am'ireo olona mitady toeranareo de azo lazaina hoe ny 90% reo aloha de tsisy fitiavan-tanindrazana zany fa fitiavana tombotsoa, fitiavana tseza, zay azo antoka 100% zany. Ny zava-misy de zao ary mahatonga ny olana samy tonga ao daholy ny rehetra anaty ny CV-ny any amin'ny ministera tsirairay na NIHAVANA de mifankahita ao amin'ny salle d'attente rakotsy rabe de mifankatahotra hoe so de izy no azony le toerana de lasa mifanaratsy any amin'ny tambazotra serasera na maniraka compte fako hanaratsy an'ilay olona ray hitany ao zay aiany fa hitovy filana seza aminazy de maniraka compte fako mifanaratsy any amin'ny tambazotra serasera. Manimba endrika ny fitondrana nefa ny fahitana n'ireny zavatra rehetra reny ety amin'ny tambazotra serasera. Vao mivoaka reny zavatra reny de iny mpiandrikendry tohina manaparitaka sady manamafy koa manaratsy n'ilay fitondrana misy amizao. Zay no sarisary hita amizao amin'ny resaka fitondrana amin'ny fiainam-pirenena. Ka te hanolotra hevitra ho anareo za eto nareo mpitondra mba hialana am'izay zavatra zay mba hialana amin'ny polemika isan'andro mivoaka isan'andro
de ataovinareo anligna samy manokatra ny sitiny daholo ny ministera rehetrarehetra na ny avoloa atao anligna daholy ny fandefasana CV sy ny fangatana seza rehetra ao de tsy misy olona tonga eny amin'ny birao na ray aza ny fangatana fionana de atao anligna daholo de fa hitanareo amin'ny tompon'andraikitra ny olona tokony azo raisina sy tsy olona tsy tokony ho raisina mba tsy ahitana an'ilay sakorokalava zay hita any anatin'ny birao ministera rehetrarehetra na eny avoloa. Zay angamba mba sosokevitra tiako ho aroso. De ny CV efa hitanareo amin'ny responsable ao amin'ny site de nareo ihany misafidy ilay olona tokony omena lay toerana arakaraky ny CV-ny ao. Mba tsy hisiany zay zavatra lazaiko zay mba ialana amin'ny polemika isan'andro. Tsy reraka ihany raha vanitika manolotra hevitra raha misy zavatra tokony arenina na ahitsy satria ninao rehefa fitondrana tohanako na olona tohanako dia miteny foana za manitsy foana za ny tokony zay zavatra atao mankasitraka atsika rehetra ary manantena nareo mitondra fanjakana mba hijery akaiky an'izay zavatra zay. Saotra tompoko.